Mampanahelo aho fa rehefa tsy mamaky baiboly isika, tsy manana fahalalana ny soratra masina, tsy manana relation amin'i Jesosy dia lasa manamasimasina zavatra tsy misy dikany. Izany no mahatonga an'ireny le hitanareo hoe ty vato ty dia lasa vato masina. Fary lasa masina, misy manasina, tsy amin'ny ahoana eo zany. Tahaka an'izany ihany koa le tapatapakazo reny, hitanareo zao tamin'le taom-baovao malagasy reny dia misy tapakazo be da be mihitsy. Dia samy manana ny anarany avy hoe tafita, ramsosa, mandravasarotra sy tsy manakotapahina sy tsy fantatro intsony, misy anarany be da be isak'ilay tapakazo. Kanefa dia tapakazo ohatran'ny hoe tongotseza, tongo-databatra, tapakazo ohatr'izany le izy, morceau de bois, dia lasa masina eo amin'ny fiarahamonina ary hamasin'ny olona. Satria ny anton'izay dia tsy mamaky baiboly isika. Tsy mamaky baiboly isika, tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy isika, tsy nandray ny fanahy masina isika, tsy mitoetra ao amintsika ny fanahy masina mazava ho azy. No isika tsy mamaky baiboly, isika tsy manana relation amin'ny Jesosy Kristy. Ka ny anton'ny message zany dia hoe mila tonga saina isika fa rehefa tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy isika, rehefa tsy tarihin'ny fanahy masina, lasa manamasimasina zavatra tsy misy dikany. Na dia ataoko hoe io boaty plastika io ary na hoe rovi-damba na tsy fantatro zavatra ohatran'izany, dia lasa misy asiny, lasa masina amin'ny olona anankiray, dia anakiana ny fony, anakiana ny fiainany, miatsampy amin'iny mihitsy izy. Zay le resaka sampy. Lasa idolatina amin'iny izy, miakoka amin'iny izy, mangata-pitahina amin'iny izy, ainsi de suite. Mampanahelo be zany zavatra zany ka ny tenako moa eto amin'ny pejy ny tenanay dia tsy mitsahatra foana ny manentana antsika hoe tadiavo ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Andao tsika hibebaka, andao tsika hifona, hiverina amin'ny fivavahana tena izy, fiombonana, firaisana amin'ny Jesosy Kristy, fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra selon la Bible, araka ny soratra masina, fa tsy araka ny hoe filatsika sy ny fieritreretantsika. Izay koa dia mbola sujet hafa ihany koa izay. Ny zavatra mampanahelo dia misy karazan'olona mpivavaka miditra fiangonana izy, manao aller retour, miditra sy mivoaka fiangonana izy, mamonjy fotoam-pivoriana izy, kanefa dia tafiditra ao anatin'ny olona izay manamasimasina an'ireny zavatra n'importe quoi reny, araka le nitenentsika teo hoe tapakazo, tongo-databatra, tongo-tseza, zavatra ohatrohatran'izany, zany hoe mampivady any Kristy sy Beliala. Ka ny anton'izay dia mivavaka ihany izy fa tsy mahita n'ilay relation amin'ny Jesosy Kristy. Dia ahoana ozy ny soratra masina? Satria izy tsy mahita relation amin'ny Jesosy Kristy, fehiny izany zavatra ambarantsika rehetra izany, ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ilay fahalalana dia ao anatin'ilay intimité, fiombonana amin'Andriamanitra mihitsy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, tahaka ny ombonan'ny zanaka Jesosy Kristy tamin'ny Ray. Zay ilay fahalalana. Ka averiko ihany hoe manao rappel amintsika hoe ny anton'ity peba ity dia mila tonga saina isika, fa raha mbola tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy isika, raha tsy tarihin'ny fanahy masina isika, raha tsy velona ao anatintsika ny filazoan-tsara, dia masina amintsika daholo izay zavatra hitan'ny masontsika rehetra. Tahin'Andriamanitra daholo amin'ny rahasoa.